Takalonainana pidi-doza. Tantara no soratany Rado Luc Pasco, Totosaintsika fiononana, Sylvia Randrenatoandro, Ponina, Sofaniry, Zoma Miriny, Christophe Rabearmanana no anome aina ny tantara. Fa inona ihany ny ataondry ao ry Fanja? Andraso kely aloha vetivety e. Ano amin'izay sakafondry fa mangatsiaka eo ka. Aveo indray dia marary kibo eo indray. Dia maninona sa marary kibo? Marariko dia maninona. Za ihany no mahazo loza aminay indry aveo hoe tsy mahay mitaiza. Hita fa tsy mahay mitaiza ianaoko. Jereo azy ao tsy mba rotsirotsianao mihitsy. Olona be efa 1 taona ve mbola rotsirotsiana ihany ry Fanja fa aza dia mila vanina. Ano hoe varindry io? Dia mitery izay a? Alazako tsara Matilda be fa mitreritrerona. Ka ianao tsinona tsy mety mihinan-kanonako? Tambatambazina tsy mety. Aizany tsy ho treroniko. Ka za tsy nanady an'io. Niariko. Aoriko izany reto vilia reto. Alazako tsara Matilda be. Aolo no ale vilia nefa izay mbola tsy nalany sakafo. Aleo hoe na voaroaka any. Dia faly ve indry raha voaroaka? Ye, dia amin'izay tsy misy manadona lesona intsony. Tsy misy mandazany amin'ny intsony koa. Izay, fitiavana andry ange no anaovako an'ireny. Fantsiana ny zavatra tsy mety, fanampiana amin'ny zavatra tsy ampy. Inona koa e? Sady za koa leo anao ka. Ay ve, eny ary. Matilda, avy aloha aty. Ahoana madama? Ahoana aloha tindry ry Matilda? Fa misy inona madama? Fa ahoana moa ny zanako ny tsy omendry sakafo? Maninona le izy no afendry any amin'ny garde-à-manger ao fotsiny? Ka tsy mety mihinana ne izy? Nitaraina tamiko izy teo tamin'izaho vao tonga. Bonjour neny. Bonjour zanako. Kalainy be aloha e. Ary. Za zay ela be tsy nanao kalainy taminao. Avy ary. Avy kalainy be amineny aingana. Salama tsara indry? Ye, salama be mihitsy ah. Neny za mba mivola. Ataondry inona ki vola? Hividianako zavatra fa za no anabeko. Maneniny be mihitsy ny kipoko izany. Moneny. Fandringatsy ny sakafo atoandro e. Tsy nihinanako. Fangatsy ny meny Matilda indry? Tsy misy ony ao. Tsy marina kosa izany madama. Nomeko mihitsy izy fa tsy nety nihinana. Nataoko daholo ny fomba rehetra mba hinanany fa tsy nety izy. Ny zanako indray izany lazaindry fa mandainga. Zazakely io ve dia handainga amindry? Tena mino izay lazainy tokoa ve ianao? Inona ary hoe ianao tombotsoako tsy nanomezako azy sakafo e? Asa? Fa ny zavatra hitako sy tsapako aloha dia niovindry tatoato. Zava-janako sy mba indry. Iny kosa anie madama mba hifanazavaiko hoe tsy izany nanimba azy fa zaza nanamboatra e. Ary ahoana indray rehefa merim-bola tsy ampy? Mody lazaina hoe ampy fa nisy nakatany anaty posindry. Efa izany no teneniko anao izanyko. Za ve madama efa ho 10 taona ny tato dia mbola anao adalana ihany a? Izany mahita raha efa mahangona betsaka dia efa tsy tamana tsoniko. Fampitandremana faran'izay ry Matilda. Aleo aloha hijery dessin animé vao andeha hianatra ka. Sady le dessin animé milay be. Fanja, ho tareo anendry e. Azo atreritrerono mafalazako amin'ino andry a. Dia ho voaroaka nga? Fitiavako anao aneo azy andry Fanja e. Raha mbola tara ane ianao androany ka ho voasazy e. Anao nga raha tara, anao nga raha voasazy.
Fanja, fa naninona ary ndry ny lasa ratsy toetra be tahaka an'izao e? Sa efa tsy tia atsony koa ndry? Fizamono ny tenenao fa tiako ianao e. Neny mihitsy nivendrana napiditra anao hiasa tato. Ahoana tsara Fanja? Ineninao ny vendrana? Narinona mbola tsy andehananareo e? Efa mifiry izao. Ho tara eo izazy io a? Izany no teneniko azy eo. Osy aho hoe andao aingana ho any efa izy mbola mitorororo ihany. Sady lazainy fa nindray miventrana. Indray Fanja, ndrino ny teny an'izany dia zany Haiko tsara ny tenindry farany teo ry Matilda, fa aza miala baly eo. Ndry mihitsy kay ny tena be vavato. Fa inona izany ny tadiavindry e? Tsy olana amiko mihitsy na hiala zao dia izao azy ndry ange. Eny ary, omeo any karamako dia andeha fa tsy maninona. Karama inona? Olona miala tena fotoana be izao? Tsy misy karama izany eo. Efa izany no tianao atao e. Tsy te handony karamako dia mody ilana vaniny aho. Ndao ary e, sa mety ho dininy ataony madamy ary ah. Ary tondry indray no miantso tody. Tsy mila tsony efa tonga ho azy ka. Ary ho aiza? Angorona ny entako ah. Sa tadiavinao tsy omena koa ny entako. Basa indray aloha dia tsy misy anaka an'izany eto. Tandremo sao mitondratondra ny zavatra ao. Za koa tsy mila zavatra azo tamin'ny tsy andrariny e. Tsy andrariny ahoana? Fantatry daholo anie fidiram-bolanao e. Izay efa lasa madamy ary ah. Mandeha ana mihitsy e. Mandeha mianatra ihany averina iny androany. Manaraka ny neny aloha ndry androany fa rapitso ndry vao mianatra. Tsy misy afaka makandry androany. Izany afaka mijanona rehetra atao trano e. Esoro ny tablet dia andao andeha. Tsy mijanona rerato izany ndry. Aingana fa tara ka. Fanja, manao inona ndry? Mijery dessin animé. Kisakisa hoe mba hipetrahako. Inona kiny lohateniny? Barbie la sirène. Any ambany-dranomasina foana. Tena mahay milomano be mihitsy izy. Fanja, eny tsara aloha. Ataony neny paozy le izy nefa za mbola te hijery. Aiza aloha ny telekomandiny ka? Enoy aloha aza. Omeko anao tia raha mihaino tsara ianao. Raha vao tsy mihaino anao dia hoentiko manaraka aty. Ka teneno aingana azy. Ho avy eo ny solo Matilda Rariva. Lava be izay ilay vehivavy. Tandremo sao medaladala aminy eo ndry fa ataony. Indray mibata fotsiny ndry dia any. Fa maninona koa no la ohatra an'izany na lany e? Fa maninona nefa sa tsy makampanampy mihitsy eny. Ka tsy misy manatitra ndriko. Fa maninona raha neno manatitra anao? Ka neny ene miasa ry Fanja kely. Sady tsy misy manao raharaha ato trano. Neny kosa. Dia endry tsara izany zanako izany a. Ko raha manao ohatra amin'ny Matilda indray izany dia ahoana? Dia roatsika andeko. Zany ary ny telo sy fotsy e. Zany ary ny enina sy fotsy e. Varanako amin'ny double enina. Oaila ty e. Efa saika za mihitsy no anapitra azy amin'ity double enina ko ty. Fa ahoana moa zany no manana double enina koa lahy? Zaza mba gagako. Tena mangalatra ty lahy. Ka zany na resy dia lahy zany nangalatra e. Za tsy ary lalao amin'ny laza antsona ry Bernard a. Ka ialahy mangalatra foana hatr'izay. Rary ny lahy raha tsy mety ara-lalao aniko ka. Fantatra lahy fa maranitsaina be tsy azo ankalarana. Mihevitra ho vendra ny lahy reto ara dia mampiditra deuxième double enina. Le apombo lahy ty. Asika lahy reto ara. Sao dia very lahy matahotra ny lahy a. Izany lazay lafa apombo lahy. Lahy aza sako. Midansy lahy danseko. Mitifitra lahy tifitreko. Ela kamba namiko ny tsy namakiko ny vava lahy. Aza mba be resaka ho lahy.
Rehefa tsy masala dia mitsora fotsiny hoe tsy masà dia vita. Kay! Fa maninona na sy lamiko dia tety e! Omeko ny totoandreo ireo lavakory lamosonasony ireo a! Lahy mihitsy no mitapy e. Zany tokony handray le telefonina dia lahy mitsetsika andeha handray. Io raisy ny alafatsy. Raisy letsy fa azy loza lahy misanaka fotsiny eo a! Lahy le tsy mandreraka tsy. Allô? Manao madame Jiva? Kay moa efa niona? Fangahy ianao trany ambony ihany ny adinay ro lahy? Ka fa ny adala eny tompoko? Ay misy mission? Eny tompoko? Voaray? Eny zany? Fa ahoana? Tezitra be izy fa eniny eo ntsika mitsamba le niady teo. Manakorotana ny lohany io. Tsy mifantoka mihitsy ony izy nefa manomana planina. Misy mission atao hony amin'ny latsinainy dia izay ny ilany an'le planina. Mila miomana tsara koa ntsika. Ay kosako. Komba be zao zany e! Tonga dia mikotrana be fotsiny tsika dia fa zaiko. Dia lahy hono tokony tsy mangalangalatra rehefa manao domy amin'ny sisa. Aza mba mahampiesona letsy ah! Zay ry fanja fa hiasa amin'izay aloha a. Efa Njiva amin'izay ny manatitra andrima manomboka androany. Mazava? Ie, tsy maninona ka. Izy ary milay be miaraka amiko. Zany a? Za babeny foana dia atosiny amin'ny bisikileta foana koa. Tsy ohatran'ny Matilda kamo velona. Tsy manaratsy olona ohatran'izany. Rehefa mety Njiva dia atao ampy izay. Aleo Matilda ho any. Oui maman. Aiza goûterako? Mividina ireo sy Njiva rehefa avy eo. Meko azy ny vola dia izay vidindry ihany. Mianatra tsara amin'izay fa tsy kamokamo a. Neny o? Natura Fa Radio. iza ho any dadako e. Aleo manaraka tsika sindrimy resaka an'izany e. Za mbola maika. Na dia ny anarany fotsiny azany e. Serge ny anarany e. Fa lasesy izy ry neny. Ny ankizy rehetra zao manatitra azy foana ny dada sy neny fa ny arero mipanampy. Ka zany ery sheri kely miasa e. Dadandry lasa. Tsy hitako hoe nakaiza na nakaiza. Tsy mba misy sariny angahany amin'ny eny any. Nisy taty fa efa mifafako e. Fa maninona fafana? Zay fotsiny rery fanja. Ndry koa izany mila vaniny ka. Efa hoe aleo manaraka dia manaraka. Aiza ihany koa ary tia Njiva e. Aleo mihitsy aloha atsoko ka. Allo? Aiza indry izao? Ay ve. Ataoko dia mbola lavitra be ary. Aiza hoana ry neny? Efa kaiky hono izy e. Zao koa ane kay vao amin'ny 9:05. Zay iny Njiva fa tonga. Mandehana lay vony kitapo dia miara mivoaka tsika. Mandroso ry Njiva. Ato zany tsika mitsamo no miandry. Ato zany ko. Eo amin'ny amin'ny fito sasany eo. Vao miantso izy dia mivoaka tsika manaraka an'izay baiko omeny eo. Fa mba enjana koa na mino madame Jiviny a. Tena lehibe njo lahy nefa vahivavy. Sady tsara tarehy. Fa dino langa le nataony tamintsika sela tamin'le ndray andro iny. Le tsika sela tonga nitady asa tao aminy ve? Tadidiko iny ko. Le efa voky tsara tsika dia saika andeha. Dia ozy izy hoe tsy sakafo fotsiny nampandrosoka anareo ro lahy.
za tonga dia tsy nety le hoe izy no hibaiko antsika mitsamoma, zay tsy baiko mbehivavy zany ho aho. Tonga dia ohatra ny temaina ny dakako. Tsy haiko akory hoe avy aiza, avisa havanana. Za koa nahita an'iny tonga dia andeha amely. Ka hitampoka teo kiala tsy hitako dia avy eo hitako tonga dia dondo alika tany amin'ny fitaovam-pamokarana no nahazo aho. Maizina ny tany aman-danitra, feno kintana izay nijerena. Tadidiko mihitsy ny feo alina tamin'iny ny tomany vahalala. Sady miantso mama. Zany tsy raratery, tsy sanitsangana. Za tamin'iny efa zao sisa ny tao an-tsaiko hoe zay no izy ny an'ny lary Bernard fa tsy hiteraka intsony lahy. Fa nga tena narary be mihitsy le izy tamin'iny e. Ohatra ny daka ny kala sada leny zogainy ray mibariko. Dia nanarary. Lehibe ny tena dia tsy nitomany. Tena enjan'le vaivavy iny raha hiady. Ary izy tsy be resaka. Tsy be kozy mihitsy. Tonga dia aksio. Izy koa lava sady bokona. Tsika mba bokona ihany fa mila manao karate oatra azy. No nahaletsy zany a. Maneny mihitsy ny kiboko. Za koa letsy zany. Tena zany no hoe nirorako sisa no ahateliko. Tena marina anie zany. Le tiako be fakatahaka tsy. Tsy misy makatahaka zany letsy eo fa rehefa samy nona dia samy nona le tiako. Zao raha mba mihinana mena kely sy kafe a. Na mofo sira le matevitevina tsara reny. Da, ambavako. Ambavanlahy ahoana e. Za ve no misaina dia ho any ambavanlahy. Ambavako zany. Ela ty letsy bado ka. Marina ihany ny tenin'ny mama hoe bado mihitsy ela noho izaho. Fa bado ny laona koa e. Tadiavony lao fihetsena foana dia lazainy lafa bado foana. Io ndray aloha raiso. Za foana ve ny ahazo vava be eo. Aingan'ny lahy e. Allô? Ka i Bernard be mifanjana fotsiny ko. Eny madama? Eny tompoko azoko tsara. Iza koa ny lazainy lafa mifanjana. Rehefa avy eo ny misy ankizy miaraka aminy dia rehefa eo akaiky eo ry zareo dia toraniny le ankizy dia tonga dia bataitsika ato anaty fiarato. Ankizy zany le angalarina. Zay zany. Tahaka ny manahirana ihany izy ty a. Atao ahoana ary fa zay le kandre. Izay ihany ary izy roa mbola tsy tonga. Efa amin'enina latsaka 5 zao. Za koa variana teto izay avo tonga saina. Aleo aloha atsony ny jiva ka mamono telefona. Fa ahoana koa zany? Aleo iantsony any am-pianarana indray aloha e. Allo? Manahoana tompoko, mama mifanja ihany? Fanja CP2? Ie, hono atompoko efa nirava very zareo? Tsy izany mantsy fa mbola tsy tonga aty an-trano izy sy ny mpanampinay. Efa tamin'ny 4 sasany? Ka tsy Matilda intsony ny nakazo nanomboka androany ka. Olona vaovao. Ampitondray karta mihitsy izy ka. Ie, mety mivily lalana mihitsy angamba izy. Efa nafarako nefa.
Ho teneniko mafy mihitsy izy rehefa tonga eo ka. Nampiala Matilda ve? Ie, nety mihitsy izy iny. Nafinaritra fa asa izay nahazo azy. Niova be izy faraparany teo. Zany ve? Misy toetra be e? I Matilda ve? Kay fanja! Fa inona ny zavatra nataony tompoko? Mandainga dia maninona? Andriamanitro, mampiady olona? Loza koa izany. Efa niakatra birao tao aminao izy. Dia efa niova. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra nanitsy dia misaotra tsy nisorony. Ao fa ho teneniko mafy izy rehefa miverina eo. Inona moa fa miandro no azo atao? Miantso anao eo milaza hoe tonga izy na tsy tonga e. Eny tompoko. Misaotra a? Lozako marina fa nandroka ny Matilda nefa kay ny zanako ny diso. Mampiady olona hono. Sao ty sendra mipanampy mafilo. Efa minenina mahery zao tsy mbola tonga ihany. Fery a. Iantso polisy ave. Nefa leo aloha andrasana kely ihany ka. Ahoana ty zazy ty? Ahoana fa io izy io ko. Atao inona reo e? Atao lahy inona nefa e? Hoaniko ny mofo lahy rehefa tsy inona ny lahy. Tsisy hoe raha tsy alaharery ny zanonako dadako. Tsara letsy izany Redoara. Hita ho letsy. Na ny endriny aza tonga dia hita hoe tsara. Boribory oatra ny berina dity any andrefa tsena any an-tanàna. Mandimandina. Fanga ialahy koa taraiky tamin'iny? Zany bandy taraiky voalohany tamin'iny Io indray alahy Redoara fa maka tahaka. Ataoko mahita alahy. Elahy mihitsy ny tena mpangalatra e. Adiny langa Kalaga. Kalaga iza? Kalaga zanaky rapolo katekista letsy fa aza mody faniny eo elahy. Efa fantatra elahy fa niarak'izay. Mbola mipetahany lahy ihany izy. Hay ve kalabe rarakivy iny? Ka nitonadonana taty amiko ko. Manahoany Doara ozy? Namaly tsy sazo ka? Da hoaingana ozy atsy ambadiky ny fahatrompo fa iantso aho eo dadanay avy eo. Tonga de kopia. Ny fotahan'lahy izy zany. Tsy mba nanontany ve lahy hoe aninona ny ambadiky ny fahatromby? Ka za koa mba maiko. Zara aza nisy kitapo latsaka. Aza nanato potsiny. Tonga de azoko de tsy nanontany aho. Na elahy aza veny teo mitorako tsy nanao ohatran'izany ihany. De gaga avy eo ny ona taminy. De zao ny teniny tamiko hoe vo eo very Doara de raha zany teo amin'ny toeralahy tsy olana satria zany tena tompony. Azafady. Efa zavatra efa lasa koa zany. Tsika azy efa ty Tananarivo. Ary Kalakolona. I Kolona jejo ve? Zanak' Randrema? Enkeo sange tsy nisy adisoko mihitsy. Tsy misy adisolo lahy ahoana e. Nangalatra tsotro zao elako. Ka izy mihitsy no nitsotra hoe te hiaraka amin'ny bandikambana hono. Hoe tsika roa lahy mihitsy.
Ary hitako kialan'iny misy fotoana ny antso aho hoe berya, berya, kay nafangarontsika selahy. Zaho koa aza indraindray atsotsony hoe doara, doara. Ary aleo hidaboka any amin'izay aloha zany fa taitra le zaza. Sao dia enina eo zany resaka olon-dehibe izany. Fizakainareo fa aisinjiva fa maninona ty aho. Fa alio letsy zany a. Loha zany lahy mivandravandra ohatra ny trondro voendy eo fotsiny. Koraha elany mamaly e. Ny an'lahy fanjanana amiko daholo ty atao rehetra ty. Fizahoanareo. Za Edoara dia itsy Bernard. Le ty letsy bandy vendrana tsy. Fa nga ampahafantarina azy ohatran'izany ny tena anarany. Tsy tena anaranay kambo zany ry kialakely a. Efa tara loatra ary maninona nafatotrareo. Sao kiala mandosotrako. Mpangalatsasa zany nareo. Aza be fantaniana ry kialakely a. Tena kaiza ho anjiva. Izy zany njivy e. Tsy mahafantatra an'izany zay. Za niary tsy fantatray akory hoe anaram-bahivavy sady mahay miady beko. Ventrana, kay fantatrareo ihany jiva dia mody lazainareo hoe tsy fantatra. Fa iza nefa no niteny anikala hoe fantatray zany e. Efa hoe tsy fantatray zany olona zany. Tsy niteny akory hoe vehivavy na lehilahy dia hozy nareo hoe zany tsy fantatray akory hoe anaram-behivavy sady mahay miady be. Tena vendrana letsy elaty ry berika. Ambakain'ny ankizy kely. Patron anay zany ry kiala. Ary mangina amin'izay sao tonga eo izy dia ataony mamahay eo ndry a. Ka izy mihitsy nanampina ny vavako tamin'ny mosoara dia avy eo anatory be. Dia akombony amin'izay ny vava sao tonga eo indray izy dia tapenany amin'ny mosoarany eo dia safotra eo indray. Ko raha tsy vendrana ohatra anareo ako ampitahorina amin'izany dia angina. Marina mihitsy kay ny tantaray ny jivo. Inona ny tantaray? Momba anareoko. Momba anay? Momba anay rola reto mihitsy ve? Ie, izy mantsy mitantara zavatra amiko foana. Dia manona ny anarany sany Edoara sy Bernard kambana izany. Sanareo tsy kambana. Kambana mihitsy zay. Kambana irairay, ray reny. Io ndray le manaraka io. Tena nareo mihitsy le ndresany. Hoe ahoana ry kiala? Mba tantarao anay hoe? Sako. Sao dia mampiady anareo zany dia mahasosotra. Za tsy tia mampiady olonako. Hitandry. Ao fa tsy hiady zay. Zany a? Tantarao fa omeko mofondry. Madamiary? Manahoana ki Matilda? Hanao inona ty aminay zato ianao? Anaty trano karamako. Karama? Tsy izany fa... Raha izany dia tsy misy antony tokony ifampiresahantsika akory. Veloma ianao? Andraso loro Matilda. Fa inona ihany e? Tsy miresaka sika raha tsy omenao ny karamako. Zany afaka mitory ianao e. Ao fa omeko ny karamandry e. Fa mba avelao aloha andro sy vetivety. Misy resaka masaka ataoko amindriany e. Resaka inona nefa e? Sao dia mampidikizo andray zany. Ohatry ny efa fomba nareo mantsy zany. Tena mengava kia. Sady resaka miankina manaina no resahako andre. Mandro soa ary e. Dia mipetraha eny amin'ny seza eny. Inona mampiazoazo anao? Sao ny aty aminay e. Tsy mihaja be ohatry ny any aminareo. Ny zanako efa lasa nianatra daholo dia
mamanay koa lasa nivoaka ny etsena any. Atao vaingana ny resaka ao sao tratra ny eto ianao ka azo vava ratsy aminy eo. Misaotra kia. Voalohany indrindra aloha dia miala tsiny. Mifona mihitsy e. Nanendrikendrika andria. Kay ny zanako mihitsy ny ratsy toetra. Miala tsiny fa tsy mba nanadiady akory fa tonga dia nandray atendro ny zavatra rehetra. Za aloha dia tsoriko fa sady gaga ny nalahelo tamin'ny zavatra nataonao. Efa 10 taona ny nesako tao aminao. Efa niraisiko toy ny zanako mihitsy ny zanakao. Dia ireny nanaovanao aho. Tena tsy rariny a. Mariny. Ieny e, mariny izany. Ary isaorako anao ny zavatra nataonao taminay. Nanenenako daholo eky ny vava ratsy nataoko tamindria. Sotomiko daholo ireny. Dia tonga eto koa fa nisy zava-doza nitranga. Zava-doza inona? Mahakasika amin'ny fanjakely ve? Ie, tsy hita izy. Efa ho 2 andro izay. 2 andro? Ie. Fery ary Matilda. Tsy hitako izay atao. Ao aky mba hampio aho. Dia efa nampandreny manam-pahefana ve? Efa nampandre fa mbola tsisy vokany aloha hatreto e. Fa tantara ho amiko tsara aloha zavatra rehetra tao aorian'ny ialako teny aminareo e. Itsy fiaritsy no entintsika. Ao, mandrosoa kia. Ka ianao nahazo fiara? Ny fidily efa za miaraka amiko aketia. Andeha hody any aminy izy. Ary tena tianao mihitsy izy zany a. Asa ke? Fa asa ahoana madama? Tsy tianao ve izy hividy fiara lafo vidy takantony? Ary naninona ny tsy netiny nanaraka azy nareo mianaka? Tsy dia haiko loatra izay marina fa ny filazany dia hoe mety tsy ho tian'ny fianakaviany ihany hony ahy e. Za mieritreritra hoe manambady izy. Kay ve? Tena tezitra be tamiko ny renindria. Rariny ny azoko. Eritreretinao tsara ne. Fa za rery ny zanany. Resy tany amin'ny fanambadiana tany any nody tao an-trano. Ohatra ny fanotantarana an'izany ndria. Dia nahita n'io azy io mba hivelomanay satria tsy ampy ny pension ny raisiny. Pension avy amin'ny dada moa izany io. Izy moa efa maty efa 10 taona izay. Dia efa hoe izay izany no izy e. Hoe ny karamako miantoka fianaran'izy ireo lazanako sy manampy ny fiainan'ny zareo. Tampotampoka tonga dia hoe tsy misy sady mbola nahazo vava ratsy koa. Tena mbola mamerina fifonana kia. Dia inona tokoa aloha izany izao no ataontsika e. Za aky mahita hoe ohatra ny tsy esan'ilay polisy saina aky ilay zanako. Fa ahoana ny mahatonga madama miteny an'izany? Ry zareo ary ve ke alatsinainy hariva ny natsoko dia talata atoandro vao tonga tao an-trano. Izany ary mbola natsoina vao tany. Enjana koa izany a. Le ray ara mody ny verina tao amiko nge. Ny koty andray ny nataony. Ohatra. Dia nataona ahoana? Nomeko ny pakeko. Fandrizo ny mba hakako hevitra. Tsy manana fahatsindria mantsy. Fangaty koa ianao tsy mba manana havaneto e. Tsy mba sananontany an'izany mihitsy moa ohatra amin'izay nesako tao aminareo tao. Tsy manana havaneto anaray azy. Fa avy aiza ianao? Avy any Morondava any fa mbola tantara lava be izany fa ny ahitana ny fanjaloha izao no tokony atao e. Misy etan'ny Lenjiva ve any an-tranonareo? Misy mihitsy any. Andao ary aloha any. Marina mihitsy izany tenin'ny Edouard izany. Ao fa tsy adiady mihitsy izay.
Ozy hoe vendrana be mihitsy anareo roalahy. Mbola tsy nahita olona ohatranareo mihitsy izy. Kozy ve? Marenina aloha lahy. Toy izy hoe rikala kely. Iza aminareo ny Bernard? Za? Maninona hono za? Ianao ondra amse Bernard bokona fotsiny mivadonto oatra ny fanoto. Zay le efa nampoziko. Teny ialahy mihitsy izany voaresaka izany. Tena tsy rariny kosa izany dia tena hoe fanoto mihitsy veranga fa tsy mba zavatra hafa. Ary zany ray hony ahoana? Ianao indray ondra amse Edouard bokona koa ny ianao fanandra oatra ny omby. Omby mara lahy, mpanao bodongerona fotsiny. Mareny lahy, ialahy ny tena mpanao bodongerona. Hoay kay famadika tokoa, nareo koa mitovy be. Kay moa Ramse Bernard mpanao bodongerona ny ankizin'ny Ramse Edouard. Zay mihitsy le niteneniny. Ka marina mihitsy izany, nalainy daholo ny sipako. Fa za kosa rangatsy ohatry ny fanoto izany Mampalahelo mihitsy nareo roalahy ka. Raha ny fijeriko anareo izao nefa tsy zany mihitsy. Izany no mahatonga na manaja anareo. Tsapanay mihitsy ny fanajandrianay. Misaotra amin'ny fifampizarana aloha Fa nareo izany afa any ambanivohitra. Fangako izy ny teny an'izany. Izany ary ny tena teneniny foanako. Avy any aninona moa izy teo fa tsy tadidiko tsara Ambohidava ve? Angamba fa ohatrohatran'izay le izy. Hoe tena ambanivohitra be hono izany. Misy zavatra fa koatra fa aleo tsy teneniko fa izay nareo vao tena hiady mihitsiko. Madame Jifa. Mandrosoa kia. Ary mikorotana be ato izany Nga ity lesona ho mihitsy izao. Andao tonga dia ary amin'ny efitranony ary ao amin'ny efitrindry ihany moa izany. Aiza daholo ny entany? Io sakadao io ny entiny teo dia izay. Savaina. Safa ho mihitsy ka. Otry akanjo ray ihany ato dia taratasy be dia be. Taratasy? Taratasy ahoana ki? Taratasy gazety miforiporitra daholo. Ataoko fa hoe entana ene io Efa niomany tsy hiverina mihitsy izy izany. Tena efa tompony ny ianareo Andriamanitro, te inona ny ataoko ry Matilda very Aiza izany le zanako. Aleo aloha jerena tsara reto Ity izao le akanjo. Naturel Radio, tiako ery. Ty misy taratasy kely misy numéro telefona. Hoe jereko. Dia numéro an'iza nefa ity? Andraso aloha ato anaty telefonako ato nisy application anampidiriny zanako izay ahafahana mijery numéro tonga dia fantatra ny toerana misy ny telefona mitondra an'io. Ohatra misy an'izany koa ny anahy Andraso aloha adikato le laharana ary. Zay, io fa mitady. Andao tonga dia any anaty fiara Io ny toerana. Dia ahoana? Inona no atao? Aiza ho aiza izy izany? Ito izao tetezany tanjom-bato Ary any amin'ny misy anay ihany ane izy izany Tena marina ve ki?
mbola tsy tena mazava fa makany Tanjombato aloha isika. Sa iantso pôlisy ary tsika e. Ka le izy mbola tsy azo antoka hoe inona na izaka. Aleo aloha jerentsika any mihitsy e. Ko raha mifanena mikalana iny ihany dia ahoana? Arahana fotsiny aloha ahitana misy amin'ny fanja. So tsy any amin'ny akory dia vao maika votsotra ny namany mitana azy. Andriamanitro, engany aka ho hitany sanako. Ary aza mikopaka aloha fa sao dia nanao accident io ka. Ody, fa manina no mijanona? Lany lasantsy ty. Andrekako eo, sa ve maninona e? Aleo aho hoe hiantso olona vetivety. Kailety maty akiboko, tonga dia takabe tampotampoka avy nama. Miara lesy ny lifo efa banga mbola banga fandroetreka. Hitanareo zany? Aleo kiala tsy miresaka aminay tsonika. Kaito koa moa izay efa tsy navela niresaka tamin'ny kiala, mbola niresaka ihany. Ka natahory no teneniko anareo ny resaka nataony tamiko. Marienina hoa, eniny eo ndray. Poritra be zany. Ataovy ao e. Te kakany zany e. Alefako ty tena alefako nareo ihany no maimbo eo. Dia ho maimbo kiala. Fa ny kakako angamam-paninina. Io le tsy vahao dia entina any angabony ihany. Dia miantoka ialahy raha tratra ny ray Aloha tsoko madama ary e. Allo, madama. Azafady fa niantso anao. Milaza te hikaka le kiala kely ato dia atao ahoana? Ka niantso anao ihany izay fa sao dia tsy azo ataoko. Eny tompoko. Ahoana? Zany ve dia tsy tapakareo aho hoe zany no andrebirebena apikakazo. Fa izy zany nakaiza le teo? Ankevitry ny eny an-tsena angamba raha ny fahenoko an'le feoan'olona miantsoantso ambadika teo hoe 3,000 ny tisorte, 3,000 ny tisorte. Dia misy hoe sao dia vidy trondro madama. Tsy azoko mihitsy koa ilay vaivavy iny. Eo izy midariko antsika fa hoe miresaka mikiala kely sy ny era-taniny. Rehefa miara-ndray dia zany no vavany. Asay vatondrotro Bernard izy. Mba haitany alahy. Eo ela dia mitady amorony ao. Zaza enitaona ve dia mbola tondrotra. Tena zany mihaza tositosika ny ondrom-bohitra ry Matilda. Raha tsy niaraka tamindry ahy izao dia tsy misy nanampy ahy tety. Madama koa. Eny e, marina aloha izany e. Reny ankizy ireny namany zanako hatramin'ny mbola kely. Vao afaka bepesery zareo dia nianatra mekanika. Fa ny zanako lahy teny amin'ny lycée. Tonga ao amin'ny mama ao foana izy rehefa tsy misy hohanina misambotra vola, vary. Indraindray ary asainy mama misakafo eny mihitsy. Dia tsy mahafoy e. Izy ary miantso mama azy ohatran'ny zanako koa. Loza koa ty amboteiazy be ty ka. Taraiky eto tsika. Tsy manao bebe tokoa moa izy roa lahy reny e. Tsy manao bebe reny fa mama. Za indray ataony hoe Tilda. Fa maninona? Ka za moa le mbola kely taona dia niteraka azy voalako. Dia avy eo lasa le vado. Dia niara-mipetraka tamin'ny dadanay sy mamanay tao izay telo mianaka. Dia ireo no natsoiny dada sy mama fa za nataony Tilda. Satria izany ny fiantsoany dada sy mamanareo andry. Ie, fa na izany na tsy izany manaja tsara izy ireo ka.
Manaraka tsara izay teneniko, sady tena tia ary eny. Dia ahoana ozy ry zareo tamin-drina lefako nody? Tezerana re zany. Vehivavy mialatsiny aloha fa zany mihitsy ny teneniny. Vehivavy mitapy, tsy misaina. Tilda Veranga efa 4 taona ny tany dia izany no nanaovana azy. Rariny ny azy. Zaza mba tena menatra andre mihitsy kia. Fa tena miaiky an'ilay zanako koa aloha raha mpiady olona. Nefa dia zaza vao 4 taona. Taorian'ilay izy niarana lalao tamin'ilay ankizy ao andrefantsika ireo anenina Piovasiny. Zanaka Aristida ve? Ie, basy vavy ireny a. Lasa mafiloha kely amin'izay fanja. Indraindray azy izy maka zavatra ao an-trano ao dia zarainy amin'ireo ao. Nga? Efa nisy fotoana ireo nomeny vola. Jereo indray aloha ilay telefonina hoe. Efa mijery foana ka. Efa memanato ny sika izao. Misy lalana mivily etsy aloha etsy. Aiza? Eo amin'ny fivarotana io io. Andraso aloha. Sens unique ny lalana iny raha tsy diso ah. Tsy maintsy mitady lalana hafa ange izany tsika. Tsy maintsy manohy izany. Oay, iny jiva. Aiza? Iny mepitiny. Tonga dia atsoiny polisy. Dia ahoany fanja? Ay moa. Aleo fa arahako moramora iny e. Ianao mitadiava lalana atongavanao amin'ity trano ity. Eny ary. Vao ary aloha dia hita eo e. Ao ry kiala kely ao lovahana ny tanana. Misaotra tompoko. Dia ahoana nefa ny fomba kanesako any amin'ny vesy amin'izao tongotro mifatotra izao? Mba atao letsy ah. Ravatainy lahy. Elahy to mitady baikobaiko fotsiny. Za te efa niantso dia lahy indray mba manao an'izany e. Kay! To mikapiko kiala kely ty. Amin'izay aty amin'ny masoko no asiana. Kenao mikitikitika ka ahoana ny tsy asiako totohondry? Izany tenenina hoe raha vao misy lehilahy mikitika andry dia asio ny totohondry ny masony. Avelako eo izany kiala. Aileo kakako loty eo. Kay ity mandefa rivotra kiala kely ty. Tena voalavo materinandro ny fetra. Izany efa ny tenanareo ramose. Io ny an'ny laba atao ka. Za tsy mahavita. Gay, tena tsy laitra izany raha fofona. Vao any aloha ka. Ilatsaka ny izany ramose. Za kosa tsy ondrikondrika ao ah. Sady io fatomaty. Ela vovova. So dia voatifitro indray ako. Ka ho antsy letsy ah. Tonga dia tapao amin'ny antsy. Zay ary ny vese. Ary to tsy arahany laly tia. Raha ialama nanaraka azy ihany. Ilao aza mitady ho fetsy alohan'ny Bernard. Ndao hiaraka letsika. Zay mihitsy. Ary nakaiza izy teo? Hoay, izy eo ne fine. Mandeha lavy atsy. Zavy aty. Mba aingana letsy ah. Maty kala androany. Kay, ty ato. Mama, maty afa malama. Kay, lamosiko. Ay. Ny fipetrahako maro. Marary be anga. Vity aty. Esory ny tanana. Maty atanako va. Nitsondro mikiala kely ty tamin'ny fanjay be. Matiko ty androany. Kay, tsy
tafatsangana fa marary ny valahako e. Ay. Bernard a! Or Bernard a! Kala so ihany izy fa lafa be dia mora hita. Aleo ty liana avy ety lavitra ety fotsiny aloha. Iny fa mividy zavatra ary mividy biscuit betsabetsaka izy izany. Nenan'ilay zaza zao reny. Izany hoe noeritrereto notazon'ny ela izany fanja. Natura Radio, tiako ery. Tsy nieritreritra ny anao takalonaina fa saika ataony inona izany. Iny fa nividy paty be dia be koa dia mofo. Tena andeha lavitra reto. Tsy maintsy avotan'izao fanja raha izany. Ary nakaiza izy teo? Iny miditra amin'ry ela trano ry iny. Aleo enjehako aingana aloha sao tsy hitako ny alehany. Io fa niditra amin'io trano io dia ahoana ny ataoko? Hiditra ve sa ahoana? Misy mitazona fa anona. Fa tsy Edouard ve izany midredroka be izany? Bernard a, vonjeo lesy a. Tena lery izany. Douara! Aiza lahy? Oay! Kay! Tapaka ny tongotra. Inona koa angaty seza anaty lalana ity? Ramose Bernard? Kay kalakely ty nanao an'io seza io. Matiko ty androany. Vity aty. Kay, marary ny tongotra. Tsy afaka mandeha. Ao ary ianao omeko seza. Kay! Aza tsindriana seza hafa indray fa maty ahy. Nareo olon-dehibe any miady antony. Tsy miady andrena ka. Marina. Afaka milalao amin'izay zany tsika izao. Zao anao maîtresse. Za maîtresse dia Ramose Bernard mpianatra. Mipetra tsara. Io le tsy petahoany fa tsy. Zao nataony mandady mihitsy. Ka niany tongotro roa mihitsy ny vo, sady voatsindry ato. Andraso aloha zoaina kely dia ataoko mahita io. Tiako ny sezanao. Maty tena pozina mihitsy ty zazy ty. Dia noho tsara amin'izay maîtresse ampidino ny tanana anankiray ino ny tanako. Ramose Bernard, aza beko retaka Oka zary kalakely maîtresse oka zay maîtresse Zay mihitsy. Azakapona amin'iny hiditra io ny loko sy ny tanako fa marary. Mandeha any ianao raha andeha fa tsy. Androka maîtresse. Ok zay fa marary ahy e. Mandeha any ry raha ody fa ok zay ka. Natura Radio. Madame Zifo. Io madama. Kay avelao sa vonjeo avelao. Ary zay ahoana? To lasa fotsiny le tezy navelany eto tsika. Tsy maintsy manavo tena zany. Tsy hanao an'ity asy ty tsony an'iletsika. Aleo tonga dia miala tato.
tanona fotsiny afa tsy dia maninona ka fa inona ny tranga hita ve fantsa? Tena ny zanak'indrinona navitra ndry tamin'ny fomba hoana? Ny rahavavy nianatra hono izy roa lahy no nahita ndry dia natsony fa tsy naheno mihitsy dia narano ndry niditra tamin'izany elakelan-trano izany. Kinanjo ndre efa mitsiraro eo akaiky ny varavarana no hitany dia avy eo nandalo nidry zareo hono njiva ny batany fanja dia niantso vonjy amin'izay izy roa lahy sy ny namany. Izay vao tsaroko hitako njiva dia narahako dia nitsofoka tamin'ny elakelan-trano izay dia avy eo niditra tamin'izay trano izay dia avy eo nisy nitazona mafy dia nanampina ny vavako. Njiva izay dia tamony ny olona vao hoe mpangalajaza tsy afa niala tsonikala. Fa izy ve izany tsy nisy namany dia tsy haiko mihitsy izy angano teny mihitsy sary vongana mifetra ho tena mafy izy ka ny haiko fotsiny izy fa nakakeriny amin'ny fanja dia izay. Matilda fanja mifona Matilda fa tsy anao tsony saika nangalarony njifiny tena ratsy saina be indro. Eny kia aza manao toetra ratsy tsony Ary nakaisa Edouard sy Bernard fangana izy n'izany koa ry zareo no nitazona tao amin'ilay trano fanjifa ny tena chef ka iny mahay miady berina iny ka tsy nisy olona mihitsy ange tao amin'ilay trano nitazonany Andry trano korotana be fotsiny. Afaka nandositra izany zareo angamba. Nanahoana le tia lahy zao ry Bernard? Tena mbola marary letsy ny tongotro Niako ny lamosiko mbola manahy ny taina. Efa niena kely ihany le izy nory ny dadamangy iny. Mbola iverena ko any io androany hariva. Tena tsy te herika ankizy kely mihitsy letsy radoara. Tena hienjana be ny ray maky iny. Tsika koa tamin'ny voalohany ohatra ny tsitsitsitsy azoko. Efa voany mafy tonga saina. Fa ahoana moa izany no nahavoazany any lahy? Ka hitako tao amin'le dosy izy. Dia ndeha hiazakazaka hisambotra azy dia tsy hitako le savony be iny vao hitsako. Tonga dia nanidina dia nitontona teo amin'ny carreau. Tonga dia tsy tafatsangana tsony. Misamboriko ihany fa nasiny an'le fanjay be iny ny tanako nitazona azy. Asa nataiza izy nataiza nahita n'iny fanjay be iny. Fanjay be saika anjairana nisy bika asiana azy ireny. Ary maranitra be kiala kely iny efa napetrany tsara teo izany le savony. Efa voakajiny tsara hoe eo. Ary ny lahy hoana? Zana ino any lale ny antsoantso be iny dia tamin'ny azakazaka dia kay nisy seza tampoka mipotra teo amin'ny takolam-baravarana dia tonga dia taraiky niakapoka tamin'ny tany ny vavaranjoko roa dia mbola nitsindriny an'ireny seza roa ireny ndraiky avy eo. Nampalahelo lesitsika selahy tamin'iny ka. Tena nampalahelo. Tonga dia niloza amin'ny madamo Jiva. So ihany ary fahadininy taon'ny poketrany. So ihany mihitsy letsy. Fa ratsy izany tsika mitsamoma tsy tafody taty an-tanàna. Ary izy ary izay mba aiza. Atao inona koa nefa. Za tsy ara-iasa amin'iny intsony. Za koa tsy te hifanena amin'le takalonainana pidi-doza intsony. Aleo mijanona eto an-tanàna ihany letsika. Zany mihitsy. Aty ny saina mbola madio. Takalonainana pidi-doza.
nosoratany Radluc Pasco, totosaintsika fiononana, Sylvia Randrenatoandro, Ponina, Sofaniry, Zoma Mirina, Christophe Rabearmanana no anome aina ny tantara.